Ndray Tananarivo, ndray any faritra hafa ny didy aman'andraikitra moa eo ihany koa ny fandarana izay sahanina isan'andro le lasa hatramin'ny zoma dia tsy dia manam-potoana loatra androantsika zany aloha afaka dia raikitra. Misaotra anao namaly ny fanasana Andriamatoa Solombavambahoaka ny Solombavambahoaka Fidèle Zara-Pera mpanao gazety. Ny tenin'ny filoham-pirenena hoe mpanao gazety zany tsy tokony atao interview fa mpanao interview. Ahoana ny fahitanao an'izay aloha? Eny io aloha tsy misoratra eny amin'ny tapikandriny, zay le zava-misy matetika zany. Fa malohana maliko an'izay satria tonga dia fandraiky amin'ilay zavatra nandraisany an'le fitenenana io le tamin'ilay fandarana manokana iny miondrika mpanajana ho an'ireo namony ainy na ny teto Antananarivo zany na ny tany amin'ny faritany vokatry ny resaka sakafo daholo na tonga an'izay ary mirary fasitrahana feno andreo izay mbola marisarisa ara-pahasalamana na teto Antananarivo zany ny tany amin'ny faritany. Misy koa izy ireo tsy voateny nanao fety zao ohatra misy coopérative mpitaterana goavana eto Madagasikara nanao fety fapolony koa niditra hopitaly tamin'izany fa tsy navoaka an'zareo moa izy narary fa tsy navoaka an'zareo dia ohatran'ny tsy nisy satria efa betsaka loatra zany le olona marary dia niazahana tsy nresahana zany le an'le coopérative io efa felo izy mifoity ihany nzary moa nomena nombre mihitsy efapolo niditra hopitaly tao anatin'le za tsy tia noho ny anaran'le coopérative zany satria efa tsy niezaka nanao an'izay zareo dia tsy adiveriko fa tsisy mamaiky anay teny zany tsy sainana foira teo le izy fa olona tsy salama. Ny hoe mpanao gazety tsy mahazo miteny ndany izy manontany tonton arety ny afina tany amin'ny masivoan'ny Afrika Atsimo za hita amin'izany nangataka fialokalofana tany satria nienjehan'ny président André tamin'ny tetezamita vao nivoaka avy ao zahay dia tonga tany amin'ny toerana satria zay tsy tonga dia nody tany an-trano fa nikisaka teny Ambatobe ohatran'ny hoe karazana monitorina nataony teo anivon'ny SADC le izy satria ny SADC no niaro anay tamin'ireo fotoana reny dia ny SADC zany teny hoe mifindra amina toerana anankiray groupé aloha nareo izy fa tsy tonga dia mody tsiraray any an-trano mba hahafanay manao an'le monitorina araka ny zavatra fanaranay tamin'le fanjakana hoe tsy kitikitihanareo tsony le mpanao gazety anakiroa reo. Dia rehefa mipetraka teny Ambatobe zay dia mandalo eny aminay eny foana zany le SADC modikodiny eny dia mandalo eny koa ny force fa janona fotsiny izy mantany ao ve zahay fa tsisy hoe samboriny reto zay moa tamin'izany nienjehany tetezamita. Roa andro ipetrahanay tao tonga tany ny RFI nanao interview any tonton arety. Inona zany ny valan'izay aseo valiany tonton arety aminazy hoe inona le natao zavatra natezitra tonton arety tamin'izany fotoana zany 15 minutes na interview fa tsy haiko 1 minute navoaka ny RFI tamin'izay fotoana zay azo jerena any amin'ny site-ny RFI zany zavatra zany fa le zany zay tika petraka rehefa neniza no atao interview dia mety fa rehefa neniza dia tsy mety ny tena marina marary teny le fanjakana ka nareo marary teny dia tamin'ny andro ny Henri Laurent Radja ministre ny serasera tadidiko tsara mihitsy tamin'izany fotoana zany Tom Free FM zay tamin'izany ny zavatra tenen'ny Roly Mercia amin'le ministre rehetrarehetra atao anaty gouvernement dia hoe rehefa tsy zakanareo ny kian'ny Fidèle Salalatina dia ny comportement nareo nataovy araky ny tokony izy fa rehefa mety ny fitondran-tena anareo sy ny zavatra ataonareo tsy miteny anareo reo fa rehefa misy zavatra tsy mety ataonareo dia miakatra ireo miteny anareo. Donc ny olonao zany ny ahitsinao ny zavatra ataonao ny ahitsinao fa tsy ianao no andeha mahavalo an'le mpanao gazety. Kanisan'le mpanao gazety ny RFI manko no natonga azy ny tenany iny tsy ny TV5 moa tsy nety tamin'le fanjakana ve zany le vaovao navokany zareo tsy le vaovao loatra ny tsy mety tamin'le fanjakana fa le teniny hoe zaho izy izy tenenina hiteny zavatra positif ho an'izao fitondram-panjakana zao ny zavatra hita amin'ny masoko sy ny ainako eto nefa izy négatif ahoana moa ny tenenako zavatra positif an'io fanjakana io André Rajoelina zay mihitsy zay ingetratra an'izany rehefa nampanatsoina teny Avoloa tamin'izany zay mpanentana fandarina tao amin'ny Viva zay mianadary io dia tonga za maraina dia niteny le tompon'andraikitra voalohany ao Viva zany tamin'izany tsy miditra antenne aloha ianao reo moa izy satria zany tonga aloha dia tsy miditra antenne aloha ianao izy izy fa andraso Lalatina ho tonga dia mandeha nareo makany Avoloa fa miandry anareo président tetezamita ke tsy niditra antenne dia niandry dia natsoko moa zany tonton arety tamin'izay hoe aiza ho aiza ianao fa tsika anio tsy miditra antenne fa andeha ho an'ny Avoloa vao tonga dia lasa nakany Avoloa ny zavatra teneny
président tetezamita tamin'izany fotoana zany de hoe ny antsiva maharo anahy kokoa noho ianareo zay amin'ny viva zay anazy zany le gaga moa ny tena zany ao anatin'izy hainao ty zany atao mpiaro fanjakana fa tsy mpanao gazety mijery ny zavatra misy ary mampita an'izay any am'le voaka mba tsy hohinana ambolon'le voaka zany hoe tsy fitahanao izy de zay ny nagaga tamin'izay fotoan'izay de teo montsy tsory mambasarahana tena janona mihitsy tamin'izay fotoan'izay hoe andana ary nareo verina any amin'ny antenne de teneny hoe farana manomboka androany ianao fitenenana amin'ny ianao miresaka totoa arety foana teo lalatina rakotondra safo fa nareo hoe zany tena tsy mifankahazo mihitsy sa hoe ohatra ny resahanao foana izy en politique tsisy fahavalo mandrakizay zany zangeranga tena nomokana amin'ny président Marc Ravalomanana zao anao miaraka amin'ny Ravalomanana zay zany ny politika en politique ny logika no mitondra an'io araky les circonstances zany hoe ny mifehanao en politique de ny tombontsoa firenena fa tsy tombontsomonao manokana satria raha ny momba anao zany le izy de manana fahavalo mandrakizay ianao en politique fa raha ohatra ka tombontsoa pirenena zany no andrianinao ny atao hoe firenena eto zany de le vahoaka zay le tiako tenena am'le firenena de ino no mibaiko anao zany amin'ny zavatra rehetra zay ataonao zao afrikanina tatsy mandroso be am'izao fotoana zao reo anie miady eny reo ny fahamono fampitifitra fanenjika atraizatraiza mihitsy fa rehefa tonga ny fotoana tapitra le fifandonana nanao fanarahana mihitsy mandaminana ny raha mpiaramonina ary tadidiko tsara ny tenina tamin'ny président Mandela tamin'izany fotoana zany hoe tsy kilalao an'ny fotsoditra ozy izy ny rugby fa kilalao ohatra ny fanatanjahantena rehetrarehetra de andao koa tsika maintoditra ilalao an'io miaraka am'zareo inona ny résultat mivoaka rehefa avy eo mety ho symbolique le zavatra fa champion any Springboks taoriana ny fivoahan'ny président Mandela ohatra ny anao manko zany hoe ndrebatosolo mavamboaka tonga de 360 degré 360 degré manao sur place hitanao hoe eto ianao zany miodina de tonga ety any zay hoe 360 degré fa ianao niodina tonga de mivadika misy degré zany le izy fa 180 na 90 na 45 mikisaka zany avy eto de olona zao mandika zany de hoe tombontsoa zany de manao tour anankiray jeriny eto zay ny atao hoe 360 degré fa za tsy teto fa ny ala avy eto de mikisaka iny distance iny zany mametra ny degré ny hoe 30 45 90 degré zany 120 180 arakaraky ny fahitan'olona anazy tiako tenenina hoe nisy olona nanaraka anahy tamin'za tao amin'ny viva zange rehefa nikisaka avy any viva ka tsy nandeha indray mandeha en 2-3 temps nanaovako an'izy en 2 temps eo na ohatra an'izay nanaovako niala avy eo amin'ny viva niala avy eo amin'ny Andrajoela de nandeha nakany Free FM Free FM tsy mbola position ko androany position Free FM tamin'izany fotoana zany fa niala avy eo Free FM za de mbola nandeha TV Plus de miala avy eo amin'ny TV Plus mbola nandeha AZ zay za vao miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana za tsy miasa tany amin'ny MBS de le tiako tenenina zany de zao lay fifandratoerana zany tsy hoe avy aty amin'ny Andry Rajoelina de nakany amin'ny président Ravalomanana raha zay izy de zay le tenenina hoe 180 degré tena hoe nandeha ary amin'ny opposé mihitsy fa za tsy ohatran'izay fa nandeha veto de naketo nandeha par étape zany le izy zay za vao tonga ary fa tsy niova tao anatin'izay de zao vao niala tamin'ny Andry Rajoelina de nanohatra ny Andry Rajoelina mandraky ty ny androany mbola tena mpanohatra fomba ny Andry Rajoelina mihitsy fa manohatra ny Andry Rajoelina fa donc zay le teneniko hoe le principe anao no mipetraka ao anatin'le izy peu importe izy le miaraka aminao fa hoe ny tanjo ny tovinareo sy ny arahanareo de hoe ity olona ity tsy mety amin'ity firenena ity zany tenen'izany tany amin'ny gazety atsoratra tamin'izany fotoana zany hoe tsy azo mihina fanjakana zany Andry Rajoelina zany olona moa tsy manaiky fa zao izy vakofa am'zay midiratsika ny politika rehefa avy eo fa rapaka dao hoe anisany mbola vaovao manitona sainy rehetra moa ny resaka teny Ambohimalaza ny teny ny filoham-pirenena niaraka amin'ny ministre délégué ny gendarmerie-pirenena ny ministre ny fahasalamana ny tonimpam-panolalana tamin'ity herinandro ity zany reny ny faneho-keviny ahoana ny fahitan'ny député fidèle hoe Tatora sy Belladonna zay ny nahatonga an'ireny zavatra ireny nefa ianao anisany hoe manana
hoe faneho-kevitra ao fahitanao manokana zany ny aniny zavatra iny sy ny zavatra nyresahany zany. Forme aloha. Na tsy fa zavatra. Forme aloha dia vetsika vao miditra any amin'ny fond. Za gaga fa rehefa miresaka zany ty fitondram-panjakana ty tsy haiko hoe manana olana amin'ny avy any faritany ve zareo sa miteze be ho aminy le hoe zanaka Tananarivo izy. Tsy ta Tananarivo reny nge nisy olona maty. Tany Ambositra zao 7 Ya, tany Majunga nisy, tany Ambositra nisy. Nisy koa olona avy any amin'ny faritany fa nandeha nakany atao Tuliara dia tany maty. Resaka feno io io le professeur. Fa zareo miresaka leraka tika tsy safatry Tananarivo resahana mbo malaza. Président de République nefa le mitsangana io. Za zany za zao solombavavoaka fa miteny atao amin'ny Assemblée nationale za tsy miteny hoe za fa zahay io. Ny antony misy district zany ao arinako. Misy vahoaka anatin'le district. Ny solombavavoaka nefa atsona hoe alam-pandrena miteny zany fa za atsona hoe solombavavoaka ny Madagasikara. Donc rehefa miteny zany solombavavoaka dia na le district nalany anazy na Madagasikara ny resahana. Donc rehefa manao zavatra zany dia président par rapport amin'izay. Président de République niakatra plateau. Dia maninona ianao borné anatina toerana anankiray mbo malaza. Fa minina tsy indesanao ny tany Ambositra, tsy indesanao ny tany Majunga, tsy indesanao ny tany Tuliara. Ndresana iny fotra nandalo kely fotsiny. Ka tsy izay le izy ka. Rehefa tena manao zavatra zany dia mametraka hoe ity le ka fa misy cas similaire amin'io zay namono olona koa be da be. Dia mila resahanao zany zay hitoviny le izy amin'ny hoe ma-président de République anao le miresaka eo zany. Faharoa président de République zany raha amin'ny filaharana dia any zany ny faratapony. Miteny daholo ny lehibe Asampandrarà, ny Tony, ny Talé, ny Talé général, secrétaire général, ministre, prime ministre. Zay vao président. Nenezaka zany le président hiresaka an'le izy. Nefa ao aorianan'le président miresaka tsy tapitra le débat. Raha marina zany rehefa miteny président dia clos le débat. Tsy misy miresaka n'intsony fa hoe zay kosa misy. Fa arakaraky ny resahan'ny président miverina tany anatin'ny sain'ny olona misy hira zay hoe cousine cousin lasa eo zany hira Sega Mauriciana cousin lasa miveriny reny dia ny olona rehetra lasa manao any amin'le hoe ity cousin ty cousine makatsy tsy hitanao ntsony hoe cousine n'iza maninona ao anatin'le resaka. Amin'izay forme zay ihany honorable tokony filoham-pirenena ve no manazava ny zavatra. Eo dia zay ne mahatonga amin'ny teny hoe forme aloha resaka fofon hoe nefa nameko anao le tanatohatra teo. Ohatran'ny texte ihany io misy hiérarchie be da be hoe avy any amina circulaire, note, arrêté, décret, ordonnance ohatran'izany. Dia le zavatra ataony zareo zany tsy fatany mihitsy hoe izy le miteny inona ny andraikiny. Dia eo zany mahagravy an'ilay satria rehefa ianao no miteny tokony clos débat rehefa ny président no miresaka. Tsisy olona koa afaka hitondra fanazavana ambonin'ny président de République. Zay zany arakaraky ny tenenany nefa misokatra daholo ny débat rehetrarehetra. Tsy convaincu n'olona zany ao anatin'le zavatra resahanao dikan'izay tsisy antony tokony hatongavanao teo. Mbola tsy eo amin'ny anjara toeranao zany. Mivoaka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Karazana raha avokazy hoe mahatsiaro an'le resaka namola ty Artemisia mihitsy rehefa mitondra izy mba ty nitera ty mamoaka karazana plantes tsy fatapotika ty. Atropine raha marary vony tsika atropine vanafody. Ianao zany tsy mahafehy an'le taranja nefa ianao milaza zavatra teknika mitovy amin'le kVA sy ny mégawatt sy ny mégavolt ihany io resaka io aminy mitovy daholo ny 1 kVA, 1 mégawatt, 1 mégavolt ampère dia hitanao hoe tsy voafehy le mpanao gazety manontany anazy koa tokony nanapaka dia miteny tsy mitovy ane zany président fa io arakaraky ny samy mpanao gazety samy manana ny nanofanana anazy. Ka rehefa anytany loatra an'ireny ianao dia tokony mba manana fifehezana taranja kely vitsivitsy ao anatin'izany. Donc le zavatra nataony zareo zany tsy voafehy. Tsy tokony ho izy aloha ho an'ny
reo olona rehetrarehetra nanao fanadihadiana mbola tsy mikatona le fanadihadiana mbola misokatra nge fanadihadiana mbola mitoy fanadihadiana inona zany mamaika an'le président ho eo fa io le populisme zay ray faharoa le sadek ho avy ny olona rehetra nivelany any a mametraka ny ayahana zany hoe ho any Madagasikara hipetraka ny tsindray andro raha mankaty Madagasikara satria tonga maraina izy de verikariva afaka hoentiny ny sakafony de sakafo izy any anaty avion sotra zany de mety tsy manana olana izy filohan'ny republika délégation na mafonja ny tonga eo mana ny olona de manao fanadihadiana tsara aloha ohatry ny ahoana le ho any Madagasikara fa sao de sanatrika nofy donc mana zany io fanjakana io androany hoe raha ohatra ka tsy miaingitsika manazava de sao de tsy inon'ny olona le izy lazain'ny olona hoe tsy matitra fa rehefa hoe mba fa mipotraka efa le président mihitsy ngeny manazava an'le izy fa efa voafehy io zao hita le izy hiditra am'le fond am'izay maresy lahatra anao ve le zavatra nyresaka efa miteny hoe tsy mikatona le débat ahoana ary ny fahitanao an'le teny Ambohimalaza ya eo anie le izy ny teny Ambohimalaza ny anahy aloha zavatra miintéressé anahy amin'ny resaka Ambohimalaza de zavatra telo max fenoasina io zany amiko vo nitranga ny kahana Ambohimalaza de io ny tokony atao famitorana satria mihodina amin'ny mararo izy famitorana raha ohatra ka ny zavatra narahantsika hatramin'izay ka hatramin'izao ny vaovao ampitaina mikasika ny fenoasina de ohatra ny hoe saromana tsisy olona mafana ndraindray beko filipilina ndraindray tsisiko filipilina ndraindray ny olona miteny hoe tsy mandeha akory za efa nitrakaka zany tamin'ny député Rakotomanga Rakotomanga lanty Rakotomanga nampidirina tary amin'ny polyclinique de nasianaka filipilina vola tsy manino nitranga zany tamin'ny maire Dadia Mazenka efa spécialité ndraiky zany le filipilina am'le marary le cinéma le marary donc eo zay aloha zany voalohany fenoasina mitady santé amin'ny fenoasina nanino izy nalefa tany amin'ny hôpitaly président république no miteny ao anatin'ny interview hoe tsy naninona ozy le famille an'le retraite direct mbola niteny koa zay le famille an'le tompona tsingetana koa zay tsy naninona donc reto izy tsy ninana fa reto izy tsy naninona ina zany atao fenoasina any amin'ny hôpitaly président no miteny fa tsy za izy ao anatin'ny interview raha ino tsika tara tsy naninona fenoasina nefa ny tompon'le fety na izy ny tompony fety tena ninona ary izy tsy naninona zay anankiray de ao anatin'le olona maty no tenenina hoe nandeha ozy le olona tsy nivoaka izy ozy tamin'le fereta teo fa tany am'le fandefereta nandeha nanao fifonana tany am'le olona tany hoe mifona sy n'izao barakaty ny mitazona razana ambohitra max ao atsika gasy eo amin'ny 5 jours 5 jours après an'le fahafatesana max zany tena niany raha fa tsy fomba tandroy amin'ny fomba tandroy ny hafa iny amam-bolana iny fa raha hoe aty amin'ny afovoantany eo amin'ny 5 jours ao zany miambohatra andra zany le olona nefa am'le fandevenana zany tonga c'est-à-dire mbola une semaine après an'le izy eo le olona tonga eo de naninona tsy tamin'iny fotoana iny no efa navoaka daholo reto avy le zavatra rehetrarehetra satria io olona iny zany niteny hoe zananao anazy nanao aveony olo ya de naninona ary tsy tamin'iny fotoana tonga de nivoaka daholo ry Beladonna nivoaka daholo Datora nivoaka daholo hoe izavo le olona rehetrarehetra voasaringotra tao anatin'le izy na tonga an'le izy ho tsy nihinana retsy de ampitovio am'izay le enquête zany le produit zay navoaka ny zareo hoe tia nanaovana perquisition Donaty anie le mamono eto Donaty raha ngamba samy nahita Donaty any tsika normal ny olona nametraka an'le sarina voninkazo Donaty ambony plateau manany any an'le président satria tsy clos le filoham-pirenena misy ny teny hoe Donaty tamozy filazana azy Donaty zany raha asianao zavatra eo amboniny ny zavatra eo ambonina Donaty ho atsika zay mpinana na io zavatra ny couleur kely tapatapaka kely ohatra ny décor kely zay na io fotsifotsy ohatra ny sucre glace na chocolat fa eo ambonin'ny chocolat iny mbola misy any zavatra raradraraka le fanainginaingona anazy iny de na fotsifotsy fa raha iny produit iny sady tsy fotsy iny tsy en couleur ohatra ny ala ka mipetraka eo amboniny efa tsy maintsy lasa sain'olona ino anazy ohatra ny enjera tamin'ny tany angamba ty Donaty fa ohatra ny maloto raha le produit navoaka ny zareo ny lokony
fa maninona ary le olona mbola ninana an'le donaty c'est-à-dire ny impression n'olona mahita an'izy zany donaty normal donc le zavatra fotsifotsy zany na le zavatra couleur no mety misy an'le izy fa raha zavatra ho ampidirina zany sous formena liquide io vao miditra any anatina donaty fa tsy hoe iny izy poudre be ny ampidirinao dia tsy maintsy ho tatanao zany fa raha liquide izy dia azonao injecter amina serin keo zany fanontaniantsika hoe ity zavatra lazainareo fa ity le tratrana perquisition ity tsy micorrespondre am'le arme crime ozytsika zay rehefa mijery film policier reny arme crime tsy maintsy hoe ty de mba micorrespondre le izy ka tsy micorrespondre donc amina tsy fondé misy le izy fa hoe tsy maintsy ny sorona le ayahan'ny olona zany dia tsy maintsy mampitondra fanazavana amin'ny populisme dia eo le teneniko zay le resaka sadeka dia ny farany protégena foana le zavatra angatahan'ny olona ina le angatahan'ny olona izy le ministre anao tena nresaka hoe misy resaka Baltazar tena mitazona zay position zay mihitsy hoe misy Baltazar ao misy io sarotra aminao ny teny an'le anarana ny anton'le fanjakana tena nanao profo zany hoe tena misy hoe misy Baltazar io misy le Baltazar resahana amitsika ampijery hoe misy olona ambony zany ao misy io Baltazar io zay kena tonga le nisy anarana mivoaka iny fa le izy moa zany zay manko le olan'le izy hoe ratsy ireo le concerné za tsy teny le fomba ny fenoasina zany satria za tsy mpiaraka am'zareo zay ne mahatonga namteny hoe atao fanamitorany fenoasina fa nanino ny fenoasina tsy natao famitorana tany amboalohany fa raha tany de efa natao famitorana fenoasina efa tsy bedabeotra niny maty ny antony voaka satria raha ohatra ka lay perquisition zany sy le aveu no base ny angany ny traitement de diso zany le zavatra nytenen'le olona satria lasa antidote amina zavatra tsy miexiste am'le fahafatesana no natao de normal ny toy le fahafatesan'le olona fa raha tena mitombona hoe ity ny poison ameko an'io manapaizana be da be ety Madagasikara amresaka zavatra ohatran'izany maika fa mbola hoe nalefa any andafy magagana moa le nalefa any andafy de le valy levany andafy nke ohatra tsy nisy ninina fa rehefa aveo singa mahery vaika fotsiny fa rehefa aveo le fanjakana miteny hoe Belladonna sy Datora le izy kanefa le rapport ndray tsy manoratra Belladonna sy Datora mihitsy tsy nahita zay tika fa ny any andafy any ny gasy manaraka vaovao any enjana be koa raha ikarta fa tsisy ny teny Belladonna sy Datora zany mihitsy teo androany zany tsika lay enquête atao amin'ny fenoasina no mitondra ny famahana ny zavatra satria rehefa hitatsika eo Baltazar mety ho ray mety ho roa mety ho telo inona ny rôle ny Baltazar zany ao anaty zay indrindra le izy Baltazar zany satria zay ny explication ny tamin'ny voalohany dia hoe mitovy ihany le forme le hoentin'le fanjakana androany hoe cousine anty manana lolony amin'ny cousine anty fa ny forme ny entin'ny ny investigation majinjika nataon'ny olona tany amboloany mahatonga ny olona manitrikitrika an'le izy fa tatyarina moa zany zay vao nisy nasana ndray andraikitra le fianakaviana hoe torina am'izay ry fenoasina fa mametraka hoe ny avy any amin'ny côté amin'ny Baltazar no nanao an'ilay fanakozina tsy Baltazar en personne fa hoe any amin'ny côté amin'ny Baltazar député Fidèle Razarapera zany resy lahatra fa tsy botulisme iny fa tena poisonnement tsisy an'izany ka any resaka tena teza fotsiny zany fa tena fanapoizinana zany iny satria zao ny antony mazavaiko le fitrangany le fahafatesan'le maty de manimba tova le zay zany le zavatra ka arakaraky ny apetsaky ny zavatra voatelina zany satria niditra ny anatiny izy dose de dépendant manko ny arakaraky zavatra voatelina anao sy ny toe-batanao no azakana na tsy azakana an'ilay empoisonnement zay zany le izy zay io mazaka ny toe-batan'ny olona tsy mitovy za zao rehetra mety hoe menao crevette ohatra tsy maninona mihitsy na mihinana raiky lao ary fa ianao zao ohatra raha mety mihinana crevette mety tonga de bongomaso ianao tonga de tratra mangididy rehetrarehetra na ny tena tonga de sepotra zay le toe-batan'ny olombelona ny allergie amin'ny vatan'ny olombelona tsy mitovy misy olo allergique amina pénicilline allergique amina crevette amina azandrano mihitsy de misy allergique amina
zavatra hafa sakafo zany na zavatra ezaka tena miditra anaty ain'ny olombelona zay mahatonga izy hoe raha tena zay ka maninona ary zany tsy mitovy fahafatesana maninona izy satria zay mihitsy le vatan'olombelona tsy mitovy ny zavatra mahafaible anazy de zay lafan'izay no mikoty eo anatin'le izy donc lay fanapozinana zany ana ny tena azona faratesana fanina tonga le fanapozinana de lonilony fa za zany tsy mametraka an'le lonilony mety misy kely a lery kozina fa Baltazar avy any amin'ny Baltazar inona ny Baltazar le nandeha am'le lonilony tsy maintsy misy fandraisany amin'ny Baltazar le lonilony zay zany anany kapeko fa io kabarin-janahary eo za moa fa niteny an'izay hoe eto amintsika ny ain'olombelona mananjy tsy possible io nanao inona ireo nanao inona ka tsy voaka ny marina mino an'izany finoko zay amin'ny magasy anahy mihitsy fa tsy maintsy mivoaka io ary voaka eo Baltazar efa misy voasambotra ne hoe Baltazar le mbola miriary mandeha io manko tenena hoe kay feno asina tsy feno 20 taona roapolo taona ndray teneny fotsiny iza le nomena an'le 4 zay fotsiny avoe le 4 diza nomena anazy teza vidina mivoaka daholo tena nge ny tony mpanohy lalàna zao hoe tsy nanao fanamarina nijery fa tsisy an'izany zay le hoe toizana le fanadidina karoy angadio tsara fa mbola eto ambonimbony eto fotsiny nareo zany mangady fa rehefa angady zay le hoe atao famitorana feno asina manina moa zany hatrany voalohany tsy nety nanao famitorana feno asina izy hoe le hoe ny fiadanana de tsy teny ray fa mitandro filaminany ray nakao amin'ny manina le président république no miteny hoe tsy maninona izy izy tsy haiko ary misy sa tsy azony président le nazavainy zareo zany hoe maninona izy fa président tsy nazo sa tsy mino an'izany fa président hoe meno ny donné rehetrarehetra donc tsy tokony teny mihitsy ny président hoe tsy maninona izy ny conclusion ny honorable Fidèle Lazarapera zany fanapozinana iny ary misy ifandraisany amin'ny Baltazar anao alina izy ka fa miandry de le tany ambositra ndray ary ahoana misy ny tany amin'ny faritany zao ndray zany le ambositra io zany misy kitoto foana mo eto amintsika io tena io vola raha ngatsy angidy raha zany tena miteny zany tsisy vola angidy zany fa ndraindray tsika tena misy olona tena manary eritreritra mihitsy no ny fitiavaka reny zay zany conclusion fa amin'ny ambositra hoe nisy nanao kitoto tany nisy menaka lany daty quelque part tany fa niraisiny olona zay tsy fantatro iza io ane nietanyeto amintsika ane be da be nientana lany daty ahodin'ireo mpanafatra-etanareo be da be mihitsy zany manova ambalazy satria mbola micampé am'le hoe io raha mbola 6 mois io tsy maninona any de vavana eo le nefa nefendreo aveo mamonola be da be zany ary io nanaovana tena perquisition tena farak'izay zokiny raha tena miasa ny commissaire au niveau ny commerce izy be nge tratra amin'iny fa io moa zany tratran'le faiblesse amin'le fahantratsikatsika de matetika ny olona tsy tany ambositra ndray zany iny zany tena hoe ka nefa ny mitovitovy honorable ny symptôme zay le mampitovy anazy nge satria miditra ny anaty vatana le izy de poizina le zavatra miditra any ary zay tsy mampidilisman'le ambomalazy satria mitovy le symptôme ato sy le taty ambositra donc le zavatra tafiditra any ambava daholy no miteraka an'le fahafatesana fa tsy hoe télécommande ty lavitra ty de amin'ny alalan'ny resdimy de maty le olona reny tsipa varatra manao an'izany raha ty fa na io za Madagasikara presque voatetiko miainako betrahako mahita fiainan'ny olona any am'le misy tanàna tena hoe be mosavy za moa tsy teanona anara-tanàna zany hoe rehefa tena misy mamosavy tanàna tsy lavitra ny Antananarivo fa mafy be mosavy eo amin'izany tanàna zany tsy lavitra ny Antananarivo ty fa aza mba tratrany any fa tena tonga de tsy fantatrao amin'ny anaran'inona mivota fa io na izay azy tsy maintsy misy zavatra mifampikasika farafakeliny zay vao possible fa tsy hoe aty fotsiny izy de tena hoe amina mpivoara enjana be de marary olory ka paraparasy nisy zavatra nyraisiny izy na nisy zavatra nararaka teo akaikiny na ny diton'ny faladiany ditonga ny raisiny ohatr'zay zany vao miteraka an'le mosavy fa tsisy an'izany hoe tsisy contact aminao mihitsy le olana tsy nanakaiky anao teo le zavatra eo de vao mosavy anao tsy possible zany afa-tsy nivaratra ihany nivaratra ny hoe any misy anazy any le mpanao anazy mandatsaka an'izy any am'le olona tratrany iny kosa aloha zany de a distance iny ny azavony ihany fa oloparatry mopera
Zara Hotel, le havre d'excellence au carrefour de votre itinéraire. Zay zany amin'ny resaka Ambohimalaza iny, zay ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka fidèle Razarapera fa efa tia lafin-javatra hafa tsika andriambato solombavambahoaka. Anisan'ny naresaka taorina ny fivoriana ara-potoananareo teny ny anteny meram-pirenena, ilay 20 isanjato. Dia hoe samy miteny zany ny olona rehetra hoe fa nga dia tsy mba namaky an'le loi des finances tamin'ny 2024 le solombavambahoaka nahita ny 20 isanjato io fa noho indray mipoaka le izy dia hoe ay ve nisy an'izany ahoana ny fanazavana hoentinao makasika ny 20 isanjato iny satria tena mampikaikaika ny olona le izy. Zay nefa miteny foana ny fahaverana. Za aloha hatramin'ny nisy ny teti-bolam-panjakana fa navita mandaray azy hoe 10 taona miampy an'izao zany. Tsara mbola nandany teti-bolam-panjakana zany na indray mandeha nanao non foana. Io fomba fandaniana izy io manko en 2 étapes. Zany hoe miditra any amin'ny travaux des commissions aloha zany hoe misy commission maromaro manao an'le assemblée zany dia ao aloha dia efa manangatana mandany anazy ao azy zany efa mandà. Dia avy eo midina any amin'ny séance plénière dia sombamboaka rehetrarehetra indray miaraka mandany anazy any mbola manamafy an'le fandavana. Zany hoe na any ambony zany any amin'ny salle Assemblée na aty amin'ny salle de séance tsara mbola nanao izy zany raha resaka teti-bolam-panjakana. Ny teti-bolam-panjakana koa rehefa lanina mbola misy étape anankiroa koa izy zany hoe lanina isan'andininy aloha hoe ty fa rehefa avy eo izy lanina amin'ny ankapobeny ao amin'le isan'andininy mety misy zavatra ekenao ao hoe ty kosa mety ty ohatr'izao ty ohatr'izao fa rehefa amin'ny ankapobeny ny andaninan'io izy ray manontolo dia tsy mety aminao amin'izay le teti-bolam-panjakana ny antony tsy nasiany zareo fanitsiana le hafa zay tsy mety aminao donc izy rehetrarehetra iny zany miara lavinao daholo na dia le mety aminao ary zany lavinao ao anatin'le. Zay zany ny fandaniana teti-bolam-panjakana. Dia ny zavatra misy ny resaka solombavambahoaka hoe tsy namaky ve zavatra anankiray rehefa mandeha ny débat fa tsy fantatra mpanao gazety ve moa mandray an'izany feo zany tsy mandray fa rehefa nangatanana zay na hiady hevitra ny teti-bolam-panjakana eo amin'ny séance plénière dia zavatra misy dia hoe lanio any ty fa mainka andeha tsika mainka andany an'ity any an-trano nareo mamaky an'io tsy solombavambahoaka ray na roa no miteny an'izany fa misy zany manana ny feo an'izany foana ary efa alefako alatenina foana zany zavatra fa tsy tsapan'le vahoaka tsara le izy amin'le zany miteny an'izay hoe zay nge ny teneniny reto solombavambahoaka fomba fanjakana rety fa rehefa fa rehefa menjady any amin'le vahoaka amin'izay le izy zay amin'izay le vahoaka vao mantsiara hay sesanka le teneniny delona hoe reto olona reto nge mitady an'le fananganan-tanana fotsiny fa tsy mila mamaky an'io koa fa hoe any an-trano vakiny atao inona vakina any an-trano fa alohan'izy ananganan-tanana nge no amakina anazy bazin'le izy zany dia ty hoe ny ministère fitantanam-bola aloha no tomponantoka amin'ny fahalalana an'iny reny lalana reny fahatany voalohany. Inona mahatonga ana miteny zany ministère fitantanam-bola izy aloha no manao an'le teti-bolam-panjakana. Faharoa izy no mampiditra an'io amin'ny anteny meram-pirenena misy fe-potoana fampidirana an'io ao normalement manana ray volana zany zay andiniana an'io zay io vao makany amin'ny ampy nefa zay fe-potoana zay fa ny zavatra ataon'ny ministre ny finance indrindra le amin'izao fotoana zao rindra sipelina barnirin narsonio roa andro sy tapany nomena ny asambômiera andiniana ny boky be iny anisa zany le fahadisoana anazy aloha zany ny voalohany maninona raha mba omena farafa kely ny herinandro le solombavambahoaka hamaky an'le izy aloha fa raha vao manana herinandro na le solombavambahoaka mpanompo fanjakana ary rehefa manana zay herinandro mba misy ihany ny terem-panahy mamaky dia mba mampita amin'le tsy mamaky hoe zalahy zao ne voasoratra ato fa tsy mamaky moa zany dia efa tsy mamaky fa le roa andro sy tapany tsy ampy anaovanao an'izay ady hevitra zay miaraka amin'le technicienne zay zany ny zavatra anankiray donc avy any amin'ny ministère fitantanam-bola aloha zany ny faute voalohany izy manoratra anazy ny fe-potoana meny andiniana an'io anivony asambômiera sy ny andanina anazy ary amin'ny fivoriana azy be somaro atrehany anjany aloha le faute voalohany. Ny faharoa na lalàna momba anay solombavambahoaka azy dia eken'ireo ny fandaniana anazy lalàna mamono anay solombavambahoaka zany hoe tsy mamaky akory zareo dia lalàna mamono anao ina le mamono tiako tenenina ny district tsiraray dia mahazo fanampiana ara-bola atao hoe siady zahay niady an'io tena combat mihitsy io tena hoe ny vomiera rehetrarehetra mihitsy miaraka amina ministère samihafa nanaovana an'io huis-clos io zany nandiniana an'io hoe andao tsika satria nampitomboana le teti-bolan'le siady
lany ary le izy fa nisoratan'io ministeran'ny fitantanam-bola io mahay raha io madama kely io fa tsy haiko moa fa sombamboaka rehefa mahita anazy de za mahita anazy jereko maso ilana izy hoe ty tena tsy tsao mihitsy ny zavatra nataony nisoratany am'le décret hoe ny famaritana ny volany siady de amin'ny alalan'ny teti-bolam-panjakana no amaritana anazy ny teti-bolam-panjakana nefa miova isa-taony donc rehefa tonga zany le taona manaraka na ny fivoriana andiniana teti-bolam-panjakana na ny LFR na ny LFI de azo kitiana zany io décret io amin'ny mamaritra ny siady satria ny teti-bolam-panjakana no mamaritra n'ilay sora-bola zany amin'ny siady inona nataony tonga ny LFR nikitian'le budget makany amin'ny ministère de l'intérieur satria rattacheny amin'ny intérieur zay rehefa amin'ny siady satria ny intérieur no manana an'le personne ressource am'le PRMP ny district asisa zay tsy manana zany anteny miarakarena donc nalefa nakany le vola nitapahan'le siady ohatra 200 millions d'ariary izy io taloha de ohatra iny zany zao ka nampitombona le izy lasa taloha le izy mitovy le montant na solombamboaka ray na solombamboaka roa de nahita zany le izy hoe ho amin'ny toerana misy solombamboaka anankiroa kosa ve de hitovy amin'ny misy solombamboaka anankiray zany hoe tsy district no mitorinazy fa le isana solombamboaka satria iny anke nisan'ny population de nahita ohatr'izay zany le izy ka roatra zany izy ariary folo de lasa roapolo zany satria le solombamboaka anankiroa zany samy mahazo ariary folo fa raha amin'ny solombamboaka anankiray tsy mihetsika satria ariary folo zay le poninao aminazy zay le abian'le district de rehefa nikitiany iny tsy le izy le tsy ato mahazo no nikitiany fa le ariary folo mihitsy ny tonga de nahenany nataony roapolo fa laniny solombavambahoaka ihany miatra am'izay le izy tonga any amin'ny district le solombavambahoaka za nandato ao amin'ny asamboliara azo verifiana mihitsy zany laviko la finance za tsy arana kely tonga any amin'ny district am'izay miteny any district nienany tika volanareo ny tabataba za oly am'izay le député fa hoana tifany fisakaina nangatlanana ny ataoko tsika nareo nandany an'io tao raha zavatra ho ana député aza zany mandeha mikorotsaka fotsiny tsy vakiny le député ny zavatra ho anazy iny anaovany an'le asany amin'ny district misy anazy ny zavatra ho any Sarababery zany tsy asansaina mihitsy zay nge le problème l'izy fa tsy hoe le député tsy moa fa le député mihitsy nefa zadratsy an'izany hoe alefasy fotsiny e fa rehefa avy eo am'izay vao mamaky zay vao mahita hoe mamonoka ity zavatra ty ahoana ny fanazavanao le roapolo isan-jato inona zany ny tena fetra le roapolo isan-jato ny FMI zany manery atsika am'le resaka assiette zany hoe mila mampidiboly tsika ao anatin'ny kitabolam-panjakana de zareo tsy manana fomba ampitombona le fampidiram-bolam-panjakana tamin'ny andro président Marc Ravalomanana tamin'ny 2006 no nifoanana lay fanapa-kevitra maka ny TVA amin'ny resaka findramam-bola io zany ny incitena n'lay mpandrarà madinika salatsalany sy ny vavety ampiroborobo ny fandrarany zany ny iakatra ny fandrarana tamin'izany fotoana zany tena ambony tamin'ny andro président Marc Ravalomanana izy tena ambony be am'izao fotoana zao io no nikitiany Redrasipelina Bandresa everiny fa hoe fanapa-kevitra raisidraisina fotsiny le andraisin'ny président Marc Ravalomanana ty décision président Ravalomanana ty atao io ny iverenana de jerevana ozy ino moa ty le fanalefahana zay moa fomba fazina le fanalefahana etra azo kitiana rehetrarehetra de hoe io amin'io findramam-bola io no azo kitiana fa ny vary izy tsy azo kitiana gagabe tamin'izay tenan'le vary tsy azo kitiana dikan'izany ange zany nareo tsy ampandroso fambolem-bary anatiny mihitsy ny vary misy etra nge ka le vary afarany fa tsy le varytsika le volentsika le ambolentsika ato ka maninona nleny vary dikan'izay tsy ampitongo ny famokaram-bary mihitsy zany fa iantehitra am'le fanafarana vary fona zany tsika de tsy azo kitiana ny vary gagabe na hainao ministra ny tenany iny de ny tena marina atao anaty saina zareo nieritreritra izy avita ampitombo ny fampidiran-ketra izany tsy nanao LFR mihitsy tsy nanao LFR mihitsy ny fampidiran-ketra takin zareo 800 milliards d'ariary isam-bolana 900 milliards ariary isam-bolana zay zany nay le fampidiran-ketra faritra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny tafiditra zareo nefa any amin'ny 900 500 700 max
isam-bolana. Ny hafarany moa zany a tsy navoaka zareo tsony mihitsy le tatitra mamoaka an'le hoe zao ny fampidiran-ketra atsika isam-bolana. Iny a hitanao amin'ny tranokalan'ny ministère fitantanam-bola zao tsy hita. Raha mitady ianao zao tsy mahita. Satria manino hita ao zany le kapy. Hoe ity le tsy fahampiana amin'ny fampidiram-bola. Dia nieritreritry zareo hoe ho azo ny valonjato miliara io dia tsy nivakiany loha le fampiarana. Ny mpanjakana rehefa lany manomboka volana janoary tsika mampiatra anazy. Satria roa mby folo volana ny ampiarana an'iny. Dia manomboka volana janoary zany a zay zavatra tapahana anaty tetbolam-panjakana no miatra. Naninonareo tsy nampiarina nefa zay tsy nanao LFR. Tsy nanao LFR. Raha ohatra manko zay nanao LFR dia tsy nampiarina satria hovatsika amin'ny LFR fa hita hoe tsy mety le mesure dia hovany. Fa le izy tsy nampiarina zareo nefa tsy nampahafantarina. Efa menimenina ny olona satria ny banque no nampahafantatra an'io. Zay izy vao manao circulaire hoe andao anao circulaire tsika ampahafantatra an'io. Mivoaka indray le circulaire dia inona zavatra tany. Le fiariny le orinasa lehibe le any mba mandeha eto Madagasikara rehefa ataonao ny évolution globale ny ferry-carré, ny micro ny petite entreprise reo négatif daholo reo. Fa ny entreprise de taille moyenne zany hoe le orinasa salatsara sy ny grande entreprise reo no reo positif ny bilan zany. Dia androany le circulaire nandefany zareo dia hoe tsy mikitikitsika n'ilay micro sy ny petite zany hoe le mindram-bola ny microfinance zany. Fa le mpanafatretana ny olona manana trésorerie ambony zany reny zany no hotakinan'le izy. Inona ny dikan'izany? Ny micro sy ny petite efa trosiny tsy mandeha zany. Ny any mba mandeha zany dia salatsala sy ny lehibe. Mbola iny koa zany kapahinao ranjo. Iza zany ny androsy eto amintsika. Ny petite efa kofina, ny micro efa kofina, ny any mba ny respire zany fotoananao an'ilay 20% ny fandrarahana mihitsy zany no frenenao zany. Donc maty daholo io. D'ici 3 mois zany tsika mandrapatapitra farantaona ho hitantsika hoe voango indrindra spely ve le 280 milliards teneniny hoe ametserana an'le banque avy amin'io 20% io. Satria projet don tsy averina sisy ny aide budgétaire rehetrarehetra reny zany efa calculetsika le financement externe. Dia reny zany mbola fameno le zay dia zay mampiakatra an'le dépense ambony foana. Dia io zany no atao ny fandanja zany ny fampidirana sy ny famoahana. Ny problème antsika voalohany 0 ariary tsika mifampidiram-bola avy any ivelany zany le financement. Tsy mahazo mihitsy tsisy dia kesy mandeha mihitsy hatramintsika amin'ny teny. Ny aide budgétaire zany no hany mba hitantsika hoe mandeha fa le resaka financement externe rehetra projet sy rehetra katsy daholo io zany tena tsy misokatra mihitsy midiny robinet. Eo aloha zany dia efa diso kady zany le tetbolam-panjakana. Faharoa rehefa nampidirina le hetra latsaka ambany be an'le tombana le vola miditra. Rehefa reo zany ny latsaka dia zay no manosika anao manitsy an'le vina mba hifanitsy amin'io dia zay ny anitsina azy anaovana azy LFR. Fa raha reo zany tonga fa matsimbola avy any ivelany miditra normal ny fampidiram-bolam-panjakana na tsy dia manakaiky an'le tarehimarika aza dia fenoan'le nibokaboka men'ny kelandilana dia miroso foana zany dia tsy manao LFR. Nisy laharana resaka fiaramanidina izy ity. Misy laharana ino moa zany filaharana zany immatriculation. Na avy aty Madagasikara napetaka tamina fiaramanidina iraniana. Ahoana ny anazavana an'izany honorable satria ny olona rehetra zany miahiahy hoe fa ahoana ary zany asa ahoana ny anazavany tsy mavamboaka Fidèle Razarapiana niny trano iny. Io resaka fiaramanidina io zany ny ACM moa zany efa nanao karazana communiqué lavabe mikasika an'ilay izy fa io zany sokajitsika isan'ny ligne rouge vao hitsaka ty fitondram-panjakana ty ndray. Eda be ny lalàna zay olana zareo ohatra hoe ny fahefan'ny mpitsara rehetrarehetra ny 20 cm tamin'ny resaka nationalité sisy reny be da be fa io isan'ny anankiray azavaiko zay rehefa fa reto avion reto misy société écran zany eto amintsika misy registre de commerce mazava tsara misy gasy actionnaire ao anatin'izy société anonyme izy io dia la Udan aviation io zany misy teratany vahiny koa ao anatin'izy ao.
le avion resahana eto tsy avion tsotsotra fa Boeing le zany 777 200 Boeing zany américaine zany resaka Boeing anao zany de américaine ary zay magravy anazy raha marika na avion hafa zany izy a mety hoe avion vita sinoa na ohatr'izay de tsy de manitikitika ny sofina zany fa le izy hoe Boeing mihitsy sady 777 zany isan'ny hika farany Boeing 777 situna sofina zany ny matriculation izy ireo a novana gasy satria hoe hoentina ho an'ny Kenya hanaovana fanamboarana sy fitiliana atao zany a de misy fanamboarana atao anazy a de hoentina any Kenya de nangataka CIP certificat d'immatriculation provisoire lay compagnie zany hoe mba ahafahana mitondra an'io avy any am'le misy an'le avion hitondrana anazy makany a Kenya de nanome ny ACM tamin'ny volana janoary 2024 telo volana le izy a tapitra volana avril 2024 ny zavatra nisy nefa rehefa nandeha le avion en Iran le avion no hita farany hoe nakany Iran zavatra voalohany mipetraka zany de hoe aiza ny traçabilité aloha nakany isan'le avion nakany Kenya tena nakany Kenya marina ve le avion satria départ le avion avy any Cambodge andeha ho any Iran de hoe nanao falsification le olona nomena an'le autorisation fa lasa nitarina hatramin'ny 12 juillet le autorisation nefa 3 mois ihany zany tsy renouvelable ny nga de tena sagnagna mihitsy zao olona nomena nanao falsification zao draba ozy manzenga zay 15 juillet le avion vao mandeha makany Iran de manina ny farana an'le 12 juillet ane tsotra ny fanafody manko zany raha tapitra 2000 juillet 2025 zao le fanafody ny azo ampiasaina de mbola ozy izy mpitsabana raha mbola miampy enimpolo iny mbola azoreo ampiasaina ihany fa tsy manily fa tsoatran'izany ny matriculation satria ino mitondra le resaka navigation ao anatin'le izy donc enao ary la ny assurance fotsiny roa andro na ataoko hoe tamin'ny 20 alina ny assurance raha pitsana tratrany polisy ny savainy la ny assurance meno contravention anao a tomobile ary zany maiky fiara manidina le andeha eto Boeing ho any Iran zany rehetra zany tena mahatonga le izy mahasarotany daholo hoe Boeing le izy a ho any Iran le izy a avion io fa tsy tomobile donc sarotany olona zany de ahoana tsy nataony hatramin'ny farany volana jolay le falsification fa nataony 12 juillet eo aloha zany de fa tsy mazava le zavatra teneniny ACM de zavatra anankiray de ity fantatry ny ACM tsara fa rehefa zavatra immatriculena gasy zany ka anao déplacement le fitaovana de ny mpanamoriny io zany ny pilote mitondra an'io a tsy maintsy manana licence gasy zay io vao afaka mandeha raha zany tsy satria 5 heures izy a misy anankitelo izy a 5 heures Romeo India Sierra le voalohany a de ny faharoa 5 heures India Sierra Alpha de ny fahatelo a 5 heures Hotel Eco Romeo a de ny farany a 5 heures ny faefatra 5 heures India 5 Romeo moa zany io le 5 heures io de 5 Romeo India Juliette Alpha de ny farany 5 Romeo India Juliette zay zany reo izy anankidimy reo zany rehefa andeha ikisaka satria nangalana immatriculation provisoire gasy de ny licence an'le mpanamoriny reo a gasy zay zany vao afaka mandeha hoe correct ny fandehanan'io fa raha vao tsy zay io de tsy afaka mandeha de entitsika zany teny hoe iza reo pilote nahazo an'reo licence reo avoay zany zay zany tokony avoaka ny ACM mba hampangarara tsara an'le izy a tsy hoe le nanao falsification fa hoe reto ary le mpanamory reto avy ny mpanamory de reto le licence de re mpanamory eny ataontsika enquête rehefa aveo hoe ovino laisan'ny ala nahazo autorisation marina ve nareo le nandeha sa tsy nahazo satria tsy anaonao foana zany reo zany ny problème tam'le tondra volamena nakany Afrika Atsimo problème le mpanamory donc re mpanamory matoy izy masamy tondra an'io fiaramanidina io zany a fatany fa inona moa honorable zany tena hoe impact an'io zany ny impact an'io de tsotra zay le teneniko hoe ligne rouge teo ny iranianina
tsy homeny ny Amerikanina bohim zany na andeha ambany lohany ary mbola tratran'ny ambargoan'ny Amerikanina tsy azo izy contourner zalahy le azahoanan'le flotte le aéronef zany de avy aty amintsika zany nangalana le taratasy am'izay tsy misy mahamana zany fa finalement le izy tonga ria Iran reto olona reto ny teny fa hoe isy fiaraha-miasa atao amin'io efa mba naheno venareo hoe isy 777 anaky 5 ho avy eto ana compagnie pétrolière iranienne na hoe ity dent ity zany tsy mbola naheno an'izany a donc tsika zany a niditra amin'ny pataloha tsisy lastika atsika amin'io zavatra io donc miandratsika hybridana fotsiny zany le izy de ho avy amintsika am'izay ny Amerikana ho avy amintsika diplomatie io zany tena miayan'ireo de ity tsy vitany resaka diplomatie zany mbola maivana fa rehefa Iran resaka rehefa reo islamika reo ny resaka ny atahoran'ny Amerikanina sy ny tandrefana am'ireo de resaka terrorisme foana zay ny atahorany andreo donc mametraka ia zany izy hoe inona no entiny io avion io nefa malagasy ny matriculation ary le mpanamory io mbola apetratsika le mana licence malagasy koa le satria tsy maintsy zay miaraka fa tinga mbola le matriculation fotsiny teny anzay fa le licence mbola takitsika izy ary le mpanamory naheno a hoe nisy fotoana ny resana tamina mpanamory vitsivitsy gasy hoe misy visina any sao de anao laisany misy kanja ohatra ny alahila le mpanamory gasy henoko zay fa marinany azo antanina reo mpanamory gasy donc zany le zavatra tentsika te le zavatra mampiayaro vao resaka pays islamika ohatran'io hoan'ny tandrefana ny Amerikana indrindra de problème nao tradition terroreny fa bo iny avion ngeny natotony zareo tao anatin'iny donc mailo izy fa hoe avion zany mandeha tsy fatapototra niadiny Iran sy Israely io raha ny israelianina mbola ao anatin'izany a so de hoe ataoko anaty farangososina le zavatra mampiaya teny eny koa hoe so de sanatsika namatsy fitaovam-piadina tamin'ireny vanim-potoana reny a mety nio mety nakidimy ngeda be eo zay zany ayahan'ny olona daholo donc mailo izy ary zay zavatra reny tsy maintsy anaovan'ny Amerikanina famotorana lalina be zany mikasika an'io fa ingany hoe itoy ny tantara de hitatsika eo resaka pastoliara solo-mavambahoaka ahoana ny fahatanao pastoliara zaza anaky faritany toliara na de tsy masikory zao sakalava fa tsy masikory fa tsy mifanalavitsy reo ny olan'le izy a de tsotra rehefa nitovy am'le zavatra nazavaiko tam'le mpanao gazety rehefa reto olona reto no manao zavatra izy tena mety zany a tena tsara nandeha somamanina ratotona rety mihitsy eny tete de liste tany liste andre mananoro hoe tsy mety ny fitrandrahana an'io makatsy makary ny INLM moa le fikambanana natsangana tam'ireny MLM sa ohatrohatran'izany le hoe miady am'le ana fanaova gazety nalana amin'ny feny asa fanaova gazety zay anenjehana mpanao gazety androany anenjehana Fernand Sello tena hoe rehefa zareo ny eo a de mety le fitakiny zareo nge contre base toliara tam'izany toliara sany tsy zany rehefa vadika base toliara tena nanoana ny fanoerana base toliara tamin'ny andro mpejarajana nge fitondram-panjakana andro andrely tadidiko tsara ny solo-mavamboaka ny toliara Tinoka Roberto zany tena laza fo mihitsy tena faratapiny ary rehefa tonga te fito zany andro andrela mesure andraisiny ny suspendre an'io androany zareo enjehany am'izay zay olona contre an'io androany ary any Benetsy zany tena hoe combat mihitsy hoe tena na le zanaky Benetsy asa lasa mivadika am'le le olona contre an'le izy misy maître Kung Fu Julien zay eo io mihitsy tena miatoka sakafo an'le satria anaovandry la pression hoe io manko manao bizina na resaka bibibiby soatran'izany de anao tsy mandeha bizina zany lasa miantoka sakafo an'le force satria hipetraka any Benetsy ianao tsy 2 andro 3 andro nefa ianao be da be tsy maintsy mila sakafo de reo zany manome guide itony satria le mpanohitra an'izy any anaty ala any zareo za fa tany amin'io aty ala io fa io tsy vakinao raha tsy misy mpitondra ianao donc zany a lasa mifournir an'le guide soatran'izany zany le tary satria nomenjareo pression mahazo pression gouverneur masikoro efa novaina kosa nge ny bokina ndraikitra ny cahier de charge efa novaina zany tsy mitovy am'le taloha tsy any le izy ka tsy any am'le resaka bokina andraikitra tsony mihitsy le izy bokina andraikitra ne aty amina zavatra be da be ny anovanan'le bokina andraikitra par rapport amy resaka impact environnemental sy ny social tsy manimba tontolo ihany izy fa le social
fomban'izany satria izy hoe afaka hiten'ny mpanohitra am'izay ary tsy miala eo izy rehefa miteny fandray fa le social misy ty problème atsika ty zany hoe le vahoaka mipetraka izy nga tsy impact environnemental tsy fotsiny le nivana tam'le boky ndraiky fa environnemental le social ty mifandony ty raha tsy miva zany le social tsy tokony alefanao le ianao efa nahita le cahier des charges avao hitako nika donc raha tsy miva zany le social de tsy azo zany le permis donc androany zany a le afahanao manao lizy le social mila manaiky le olona nefa tsy manaiky satria fantany fiain'le izy hoe retraite avy ny olana zakay zareo a raha manaiky an'io izy le izy a zalahy tena mihevitra ny olona tena hoe concombre daholo mihitsy za resaka ministre mihina de izy nkeo izy tsy angadina lalina be zany saraka alohatsika mba 180 millions d'euros isa taona no azo amin'izy izy ny filoham-pirenena ino manimba ny sainy zalahy le chiffre izy maka zay ny problème manio avion io misy chiffre misy taremarque zareo rehefa taremarque miodina 3000 tours la seconde mihitsy ny parabole io zaika izy tonga de rehefa maheno fofobola tonga de manimboly vetivety mihitsy de tonga ndray de ahoana zany anaovana an'io basy toliary io ary raha nieritreritry honorable fidèle atona fotsiny eo aloha atony io a de mametraka tsara mihitsy hoe raha zavatra foana ary tena mety aminy raha zavatra tsy miditra anatina tontolo iainany hoe iainan'ny olona sakafony pharmacie an'le olona any ange io sakafony sady quincaillerie io zany ianao ty grossiste ny sakafony zareo io a mpamatsy anazy pharmacie io a rehetrarehetra no io koa ny source-na financement satria rehefa mandeha ny mpizatany de any opiny io a miodina anatiny mihitsy ny fiainany ny rano ty rano ange malaza hoe tsisy rano ianao nefa akan'le rano ade anadivanao le produit amy rano amina metitra kiba maro be problème zany ajanona aloha zany basy toliary mijanona mihitsy le basy toliary fa leo mitrandraka zavatra hafa any amina toerana zay tsy manimba tontolo iainana misy ponina zany misy toerana ange ohatranay any ambatona zaka zao sady tsy mankarary le fitrandrahana no ary am'le tsisy ponina ary le mangady an'le quartz tena le olo le tanàna mba mandeha mangady an'le quartz koa sady tsy manimba fahasalamana no tsy manimba le filany le olona andavanandro fity angeka le tontolo iainanao ary amin'le tapitendrombohatra izy ny andeha hiara tapitendrombohatra tany resaka basy toliary asika ny solombavam-bahoaka sy tendrandrina solonaiky io a isan'ny tena hoe manohatra an'io zany izy a filoha lefitra fahafito eo anivony any teny meram-pirenena avy aminareo fanoherana nisy fotoana ianao laza mila siteny tsy mila siteny zao ndray zany lasa mila siteny mazava be zany za hoe ana question de principe foana fa tsy olombelona zany na tonga ana mivadika ty am'ty mandroany a resaka principe foana io septième vice président tsy raha masabomangy zany fa principe septième vice président inona ny dikany tsy nisy an'inge tamin'ny mandany tnakatapastana zana masoa na de voasoratra anaty lalam-pandrena ary tsy le mbola novandrienjana le lalàna de lasa lalàna brunel naappliquena am'izay le lalàna ina ny rôle an'le septième vice président lehibe any fanoerana ao anivony atenaa ianao lehibe ny fanoerana mbola zaso mba aboaka tsotra ny manohitra mafy kokoa no ianao tsy d'accord aminao mihitsy zay na tonga anateny za tsy mila siteny sitena satria tsy manao an'le asa ma lehibe mpanohitra anazy izy fa presaka mitsy sy président ravalomana tam'izany sa président esory satria tsy rôlnako manala an'le izy fa rôle ny antoko mako fondranao anatin'le firesaka ho anay tim zany de niteny tamin'ny président anay tim esory misy président de izy président amina fotoan'izany hoe efa tena ny grève mihitsy za tsy hainao fandarana mihitsy no io zavatra io zany satria le fanoerana ny anahy no banjiniko ka fa izy andrasa reo aloha fa iresaka kapoka latabatra zany par rapport any tam'izany sy teny tany sy tendra soloneko député ny toliara tany andafy verina avy any kapoka latabatra président magavalomany niova le fanoerana ianao ve am'izao mahatsapa fa tsy manohitra sy tendra soloneko zany am'izao tsika miteny zao taorinan'zay fanakany aty misy ny tena so député tena mitsangana mi contre rehetrarehetra mahafapo anao zany le fanoerana ataony am'izao fa zao ny fanjakanareo marefo nareo mpanohitra sady misaratsara hoe marefo mpanohitra isiteny tsy rassembleur tsy mahavondona tsy marefo fanoerana fireto tsy manaja lalàny tsisy texte ajainy reto na ohatra ny silakoary fa raha manaja texte reto tsy marefo tsy fanoerana ianao ve mihatra zao de manaiky fa hoe ivoaka malagasy de d'accord amin'io jirama fa hoe arefo zay mpanohitra ny vahoaka contre an'izao fanjakana zao
fa ny zavatra antokana mitazona zao fanjakana zao dia arangaranga mpitandro filaminana arangaranga ny basy eo mbo nanana an'le voatifitra le olona ka satria ny oletreretiny nampiakarina teo namonoa ny ainy mba handeha any amin'ny lalana mety raha nisy akeny olona namonon'olo tena dia andro rajoelona ny farany tena hoe tena 7 février sisany tonga hoe andro rajoelona nroany manakenja anazy sy manakepoka anazy osina hoe non andeha amono tena amin'izy andray rehefa avy eo hitovy aly donc anjaranao zany androany mamaritra hoe aseho anao an'le vahoaka fa tsy mitovy amin'ny andro rajoelona anao zay nge mahatonga na miantso anazy eo antao tsika isanao manao débat hitan'le olona tsara ohatra ny eo na tsika isanao raha manao débat ianao sy andro rajoelona izay ka niantso fa nafa io tsy mamaly zany io efa ela ihany ke zay nitenenana honorable fitela zay manga masaka eo dia misy io olona eo ihany zay manko le fandraisana zavatra tenenina zany ny olona tokony mahay mandray tsara rehefa manazavazava ka ny fieritreretan'ny olona azy hoe io domina fotsiny dia misy an'io manga io e zay ka ny manga masaka tsy domina mihitsy fa milatsaka ho azy kelikely zay le teny zay milatsaka ho azy io ary ny manga mato manga ny naraina ohatra zany fa tsy hoe inona re zavatra tokambo hoe zavatra tokana fotsiny le voaniny fa ny manga maro izy ny eo fa tsy ireo tsara efa maro ny teo akaikiny andro zay fa kritykritykritykritykritry dia mbola mandeha izy io iny zao talehan'ny poisement zao iny lasa zany hoe mitsaka i DGE zany iny lasa mbola hoavy manaraka tsikery manga masaka tsikelikely 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 mandeha lamina dia misisy fa le fahoriny le vahoaka zany mamaika an'le vahoaka hoe marary loatra izy tady fa tsisy lôzika zany fitantanana raha-panjakana ianao zao mijery ny fomba fiasan'le fanjakana donc tsy le mpanohitra ny marefo fa le fanjakana efa mitady zavatra any ampendana hoe tsy azo atao mihitsy manohitra tany amin'ny voalohany io fanjakana io vao hoe nalaza ange zany terme hoe gagazo zany vao nitondry fanjakana io dia gagazo ny voizina mafy tahorina mihitsy zany le olona hoe tenteneny eo fa tonga dia gagazo dia vitsy ny olona naneo fa misokeny olona efa maneo fa za mahita honorable hoe nareo mpanohitra koatra tsy dia crédible amin'ny vahoaka ohatrany hoe tsy satria nareo zany ohatrany hoe menimenina fotsiny tsy misy action mitabataba fotsiny député fidèle any amin'ny mihitsy ianao zay ny atao kina ary zany résultat anareo ny zavatra hitsarana amin'ny mpanao politika fifidianana ihany sanao fa nahita fifidianana nanjary teto fa efa tena any amin'ny tsy azony anoarana mihitsy izy zany hoe tsy mahalandry citeny tsy ho député zany tsy maharandry maître ihany nareo hoe resy ny mampara nareo commune urbaine Antananarivo fotsiny zao resy nareo tena zany nahita fa fifidianana commune urbaine iny nandeha araky mahafifidianana azy aiza raha ty mbola misy commune urbaine dia olona avy any aminay avy any amin'ny district any amin'ny faritany mifidy an'le olona eto mba ary misy an'izany hatramin'izay tsy nisy tao anatin'ny ampolo taona zany ireo zany tsy manaja lalàna ireo ke manolana lalàna foany tsy manaja texte fa raha hoe mandeha norme za fifidianana any voaka sisin'ireo tsy mahazo mihitsy ireo fifidianana io a ny cité-ny zao tokony ho podro fanontolo ary fotsiny tena taona azo ihany le ira maître ianitra zao podro dia forcena maro donc le fifidianana mihitsy ny todiso podro forcena zany hoe aloam-bahoaka zareo fa ampiasaina ny préfet ampiasaina ny lehibe ny district any aminay fifidianana mera mbola vao amin'ny efatra maraina efa any amin'ny atsasany ny hirina fa io fifidianana io tsy foana fa mandeha io na ny eritrereto tsara Fort Dauphin misy commune ao anatin'ny district Fort Dauphin iaraka isika any iaraka isika zany miaraka amin'ny andro rajoelina fa donginy hiromara hoe tena le hiromara talana dia farany tsy feta dia averena le fifidianana dia iny ianao tena amizay andeha metraka PDS zany tanao zany zany eny zareo rehefa resy izy a dia mitady mikimaky rehetrarehetra atao an'zao atao an'zao donc reo na aloam-bahoaka rehefa tsy zany crédible amin'ny fanoherana tsy fanoherana tsy crédible zany amin'izao fotoana zao tsika mahita an'le fomba fiasa zany tsy mandeha araky ny lalàna ny fanoherana tsy ajaina azy ireo ny zoan'ny fanoherana ohatra anazy indray mandeha mbanidra TVM indray mandeha ka zao inona ary zany no ataonareo fanoherana ary zany manolona zao zavatra satria ty kosa aloha iombona antsika rehetra hoe mantra ny malagasy zany le vahoaka dia inona no ataonareo raha ohatra manko miteny zavatra disa zay tsy mahacrédible amin'ny fanoherana fa raha manaiky ianao fa le zavatra teneny fanoherana marina crédible zany zay iainana andavanandro ane zany miteny zavatra marina zany zay ary zay nge zavatra dradradratra nefa tsy eken'le fanjakany vao manomboka tsika fa dia hoe mpanao gazety tsy mahazo atao interview zany ny raisonnement ny fanjakany ny endrina ivrabildine zany moa dia hoe mety daholo io ataon'ny fanjakany io fa tsy zavatra tsy mety mihitsy
rehefa tsy mahazaka le 20% dia aza maka azy mindry bolany amin'ny banky zany le zany maraparana sika honorable resaka jirama kely vetivety sika ny filopirenena tena ny teny hoe ny ao anatin'ny jirama ao ihany no misy misopatra zay no mampisy any délestage io zay no mampisy olana ny jirama grève bory ny mampiasa ny jirama roa andro telany dia tapitra tsy manaiky olona tsy mamaky dia andro rajoely basa vakiny ny bilan jirama tamin'ny diran'ny tetezanita teo zay fotsiny nge niala ny fanjakana Ravalo manana naonganay tamin'ny tetezanita dia tonga dia alaitsika amin'ny bilan jirama positif sa négatif dia tonga teo andro rajoela mandraky teny androany alaro ny bilan jirama positif sa négatif zay fotsiny zay dia vita fa tsy mila miresaka be da be ianao zany tsy mahay mitondra fa naninona vita amin'ny président Marc Ravalo manana napiakatra ny positif jereo ny taux de croissance tamin'ny andro président Ravalomanana jereo taux de croissance tamin'ny andro Rajoelina dia jereo ny anazy io nge hoa tsy mila hoe anaovana ady hevitra be da be fa taremarika tsy mandainge za zao resaka maly zany mahita fanakihana zany le resaka passation na marché eo aroatoko sana anazy passation na marché hoe anonanaran'olona mihitsy satria au niveau travaux publics moa zany mba misy marché mandeha ny samy krety aloha zany ny RP rehetrarehetra efa lefany fa io passation na marché amin'ny travaux publics io zay mandeha rehetra dia majika anaran'olona majika io zay le orinasa ka le anaran'olona tsy majika le anaran'olona fa le orinasa mihitsy majika fa io gré à gré majika daholo manao an'ity majika miala majika kolasy miala amin'ny kolasy sinoa dia ina le zavatra mifanenjehana maly hitako tamin'ny tamajeritseritsy hoe nahazo marché o ny Claudine raha zay mamonjy dia gaga firy le marché anankiray oataoata be zany le any dia osa hoe izy andray zany tia nenjika an'le ministre ny asa vaventy za tsy miaro gouvernement zany fa le sary zany tonga dia miteny hoe ity ny jerevako le anan'le marché tamin'ny andro ny ministre Liva ministre teoloza le marché zany efa tany androany le ana tena mitambatamba be mihitsy le rehefa ny juinao izy dia hoe ay nalan'le ministre le PRMP dia tezitra dia ina ny zavatra teneny ao anatin'izy ity olombelona anankiray ty nalaza tao anatin'ny fanjakana azy vemo hoe ty nomena marché hoe lasa nyty daholo le marché dika zay diabolisenao zany le fanjakana isa hoe fanjakana ave zany no diabolisena amina olona tany amin'ny parti teo alohany fa maninona ny marché be da be lasa nyty majika ty tsy asianao resaka fa ty anankiray lasa nyty olo ty no tena problème mihitsy zany ao anaty lasa nyty daholo le marché fa raha misy marché asa rangasa efa zavaina zareo hoe ino ty majika mahazo marché sisy appel d'offre zany sa hoe misy appel d'offre tonga dia gré foana le izy donc par rapport am'le anankiray anaovanao resa be androany zany satria fe izy olona tany am'le taloha tany na ohatra na hoe io misy problème te dia hoe io zany ny diabolisena an'le olona mitondra androany fa tokony jerevanao ianao nge PRMP anao zany raha ohatra ka zay tokony fatara tamin'ny andron'izy io zavatra io no mivoaka naninona ary tsy le tenena le misy tamin'izany aza mena marché tony olo tony fa tsy olo-tsika tony fa olo fanjakana hafa raha ohatra ka atao an'izay zany le fanomezana anazy fa ity ihany no mena marché donc ao anatin'le fanomezana marché iny zany misy jerevana tavan'olona donc raha ohatra ka olona hafa ivelan'ny fomba zao fanjakana zany dia aza mieritrretra azo atotrana le majika io zany akaiky ny fanjakana zay zany dikany dia io tsy asiana resaka tsy sa tenenina mihitsy fa rehefa iteny zavatra any anao zany dia le akoatra ny fanjakana ny anazy zany le tena tsy tiako ao anatin'iny dia tsotra hoe omeo chance rangaha rehefa mpandraraha rehetrarehetra na fomba fanjakana izy na tsy fomba fanjakana Claudine ny voaresaka androany hoe iny zany ataon'zareo marokoroko fa misy mpandraraha hafa mba te azo koa ny ao fa maninona ny mena an'le majika foana le izy dia maninona le majika tsy ahotsarareo hoe ty mahazo foana tsy asiana resaka ohatra zany dia gaga be amjerandreo mba misy zavatra tsy amizika ministère ny enseignement supérieur marché anankifito olona ray ihany no mahazo an'io fanamboarana université dortoir misy fanamboarana trano fianarana fanamboarana dortoir Morondava Majunga Toliara orangaty olona ray gré à gré daholo mahazo an'izany rehetrarehetra zany ministère ny enseignement supérieur maninona tsy resanao fa maninona ty olona ray ty mahazo ohatrazaotra zao foana donc zay mihitsy zany le fomba fiasan'le olona pomban'le fanjakana hoe tena le zavatra tena hoe io misy zavatra flagrant iny tsy problème
fa raha misy zavatra kely anankiray zany ty zany iretina rahatsinanao na de iny voizina be hoe ty kosa ohatran'zao za kosa aloha anatin'izay de mametraka hoe non rehefa tena atao hoe omena an'le pomban'le fanjakana de ataovy mazavy pomba fanjakana ihany mahazo mangataka marché ato aminay fa tsisy mahazo mangataka marché ato mihitsy am'izay zany le mpandraraha hafa mba miala victime manoatra an'izany mpandrarahany aminay Ambatovy hoe io pena amin'ny volan'ny Ambatovy azo le volana Ambatovy tsy pehiny ry mpandrarahany ohatrany hoe misy lokony ny vola am'ralahy hoe ty volo ty orange ihany no mahazo mandray an'ty volo ty fa zay tsy orange zany tsy mahazo mandray an'ty volo ty mihitsy ka izay zany magaganao anatin'izy hoe atao an'izany le zany le fitantanany raha-mpanjakana de tokony miteny le ministre na miteny le prime ministre na miteny le président hoe ianareo zay tsy akaiky ny fitondrana aza misoumissionna mihitsy fa miazonareo ary mbola nananareo loza zay zany le farany ty honorable marantsika fandarana filoham-pirenena isaky ny mitety faritra de misy olona saina miteny foana hoe mangataka 3e mandat président tany Fianaratsoa mihitsy de solombavamoaka mihitsy miteny hoe jamais 2 sans 3 ahoana ny fahitana zany ny zany eny mbola mandeha fa ny Facebook eo teo lolo teo izy nivoizina mabe de zao izy ohatrany naimotremotra kely rek ny aty sotra fotsiny ho an'ny président Rajoelina ny constitution nataonao ihany no miteny fa ianao tsy afaka milatsaka fanitelony intsony donc tam'izay anao nefa tokony eritretra hoe za mbola tianao fanitelony de tokony ataonao azo avozina indroa ozy avozina indray mandeha monja mbola nampina monja dikan'izay dingano reny lalàna za mampirisika anazy mihitsy président dingano reny lalàna aza miteny amina mihitsy anareo andrany hoe ka hovatsika lalàna zany manko mba raisonnement ny avrabilidina hoe ka hovatsika lalàna non le lalàna nalàna eny any Rajoelina mihitsy no mitondra ny fahafahany mandray anjara fifidiana zany hoe nirotsaka aloha izy voalohany tamin'io lalàna mpanarena tamin'ny 2004 eo de rehefa irotsaka fandroany izy tsy novany le lalàna nirotsahan'ny fandroany fa mbola io ihany donc miatra aminazy ny voalaza ny lalam-pandreny hoe lany re mandeha anao de azonao vozina fandroany tapitra atreo ka na manova lalàna atsika zany après an'izay de tsy miatra amin'ny Andry Rajoelina tsony zay fa efa miatra amin'ny olo lafa ndray fa izy efa ny fiaran-jalana tsy mahazo milatsaka tsony ka za mampirisika anao président ataovy manina moa tsy président mihitsy tonga de mamaly an'zareo fa zareo manontany asa valiny président izy anao fanteliny aho hoe za zany mangataka anazy iteny an'izay za Andry Rajoelina dia miteny aminareo mpadimaso amaly anareo fa anao fanteliny aho valio valio reny olona miteniteny reny ary valio ohatra mihitsy hoe za mbola anao jerevantsika anazy mbola ligne rouge koa iny ahitatsika anazy fa za zany le olona mangataka ny ohatrany hoe olona tsy mamaky lasa mampalahelo fampiresaka tamin'ny député seta zaka ozy tsy nanaran'olona fo izy jamais 203 le antoko izy ny tiako teneniny miala ilany zany izy satria fatany hoe mafy be le atakinazo anazy rehefa izy le antoko izy ny tiako teneny hoe le antoko ny tokony mbola mahazo présidence fahantelo indray antoko le izy d'accord tsika tsisy problème mihitsy zany fa mety zany raha antoko fa raha vao hoe président Rajoelina tsy zany tsy tokony fa tapitra mihitsy fa za mbola mampirisika anazy alefasy président amle anao le mpanitsaka lalam-pandrena foana tairo teneny magaganany iny tsy amaliny anazy fa tenenina fotsiny fa aza atao fanontaniana fa valio mihitsy hoe za Andry Rajoelina nirina de mbola vonona irotsaka fanotelo mety tsy mbola tsy fotoana mapety azy io tsisy fotoana mapety sy mapety zany rehefa anao de manao foana fa tsisy hoe amrivo mety iteny anao na etsy de tsy mety fa mitenena fa za tena miteny aminazy teneny hoe anao enao de hitatsika eo mipetrany am'izay fotoana zay eny ary zay ny fandaratsika isorana solombavam-bahoaka solombavam-bahoaka ny Madagasikara vao fito amatona zaka fitelo Razarapiera ny vahiny asa tiany tena farany angambe sady amitenanao azy hoe ahoana zany bilan omenao ty fanjakana omenao ty le fanjakana ty tena tsy izy mihitsy ve zany satria ianao manao fandarana itao ianao rery misy zao manao le fandarana miara-manonjy ainao zany anao de tena ohatrany hoe manakina tsy zavatra mety mihitsy zany atao ty fitondrany ty ny mpanohitra tsy mijery ny côté positif ny fanjakana fanjaran'ny pomba eo manko le rôle jouen'le tsiraray eo ianao manana pombanao de le pomba no mijery ny côté positif an'le fanjakana de mitondra zay fanendry zalahy tsy zay ny ataony fa zay mpanohitra indray no toeriny donc tsisy miteny zany zay zavatra mba miabo ataon'le fanjakana
rehefa tsisy na zareo ary tsy miresaka ny miabo ataony zandray ve ny anditeny hoe ity ny miabo ataon'le fanjakana tsy andany andro am'zany fa ny andaniko andro dia ny manokatra mason'le vahoaka satria le vahoakany misy fanontaniana mipetraka any anatin'izay dia tsisy valiny ohatra zany zao miatra am'le ina ty le TVA mipetraka amin'ny ina ty amina intérêt amin'izay crédit zay ndraminy ahoana moa fomba hiaran'iny any aminazy raha za zao le société mpanafatretana satria ny import sy ny export tratran'le izy koa reo zany tratra le crédit amreo zavatra farako 500 soa amidiko aminao 700 mihitsy fa tsy maintsy akariko le izy lasa 200 na 500 teo nefa le izy vahividin'olona tamina 700 dia kakaleona fa maninona nakarina zany le izy nakarina zany satria tratran'le TVA za tratran'le taux directeur za le banque centrale koa niakatra ny taux directeur sy tena mampisatra ferikarena vidy mofo dipaina za mety 500 vidy tsikara za mety 700 fa maninona izy miakatra satria tratran'izay dia anyle izy zany ataoko dia iny tsy manana an'iny fanazavana iny le olona raha tsy ohatranay zany manazava itetim-bolam-panjakana io tsisy mampita dia ianao zany manazava hoe zao ny lafiratsiny dia le lafiratsiny ny azavaina any amin'ny olona mba ho azon'ny olona zany izy zay ke niteraka nyity zavatra ty tsy tokony nataoka zany fa raha ohatra ianao zany tsy manazava dia le olona zany menimenina fotsiny fa tsy azony akory le zavatra mampimenimenina anazy dia iny fanazavana sain'ny olona iny zany no anjaran'ndraiky dia zay ny ataoko fa zareo tokony manazava indray ny sain'ny olona am'le hoe ka mety io fanapa-kevitra ny raisin'ny président fa za miteny tsy mampity ny fanapa-kevitra fanjakana bilan le fanjakana tsotra kely vahoaka ihany ny bilan sakafo tsara ve mafita mampiana-janaka ve voatsabo ve anao ampy ve ny mety manana ampidonanao ny fiainanao isam-bolana raha mpiasa-panjakana isam-bolana raha ohatra ka miasa teny miaina jiro normal veny misotro rano normal veny zany rehetra zany ny bilan ka raha ohatra reo zany misy miabo dia positif amin'ny bilan ty fanjakana fa raha vahoaka mamaly andreo hoe mihiby reo dia mihiby aminao mihiba samy hafa za aloha tonga dia fa zantanina nina zany efa zany nina rehefa ny détail mihitsy nomeko hoe ity mampihiba anazy fa le vahoaka mihitsy nytitsika maly hoe raha ohatra ka matsapa izy fa mavita mampiana-janaka normal mianatra daholo ny zanany mahavita mitsabo ny zanany raha marary tsisy problème malohany écolage normal mahavita mividy sakafo normal tsisy problème jiro rano mandeha normal izy afaka mivezivezena Madagasikara sisa afaka miaro normal dia mahazo miteny zany miabo ny bilan fa raha reo mandringa tsy miabo isaorantsika ny soloavim-boakary Madagasikara voafita any Ambatondra Zaka Fidèle Razara Pierre ny vahiny tato anatin'ny fandarana roa mazava tamin'ity androany ity makasitraka antsika mpijery naharitra nijery anay tany atokantrano dia manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko